Manolotra ny arahaba tompoko samy natsikaritra angamba isika rehetra atao anatin'izay andro maromaro lasa izay fa somary malomalo-kendrika ny toetry ny andro. Ny antony moa dia vokatry ny fikorontanan'ny atmosfera izay misy any ambony tsy taka-maso any. Nisy mihitsy aza moa ny orana tandrifindraona nandalo tamin'ny faritra sasany indrindra tamin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka hatramin'ny lakamisy na zoma any ho any dia ny varatraza tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny andro. Vokatrizay ary dia mbola mitoy ao foana aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Sava na Lanjorofo ary Atsinanana. Ny ilany Atsinanana afo voatany mihazo amin'ny faritra loatra Mangoro, Vatovavy-Fitovinany ary Atsimo Atsinanana kosa dia andrahoana mety arahana erikerika manify indrindra ny voamaraina sy ny alina. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray dia somary mbola mangatsika hatrany aloha isika hatramin'ny zoma ho avy izao. Mifahany amin'ny faran'ny herinandro kosa vinavinaina ia malefaka indray ny tsiko ny varatraza. Vokatr'izany dia misava aloha zany ny andro amin'ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao. Ny maripana ihany koa dia antenaina isy fiakarany kely. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rahampito zao dia azorana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana. Andrahoana mety arahana erika kosa ny voamaraina ho an'ny ilany Atsinanana afo voatany mihazo ny aloatra Mangoro, Vatovavy-Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mitoy foana aloha ny orana somary miatoato aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana. Ny ilany Atsinanana afo voatany dia andrahoana mitsitokotoko. Azorana tandrifindraona kosa ny aty amin'ny manodidina ny Samborano, ny alina mety azorana tandrifindraona ny any amin'ny faritra Boeny. Azorana tandrifindraona ihany koa ny aty amin'ny Morontsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana mpakatra ny Tolanaro ary aty Abongolava, Miandrovazo ny atany ny faritra Melaky. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Ny vinan'ny maripana raha ampito zao dia manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 13 degré ho an'ny afo voatany, 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa maripana ho amin'ny Morontsiraka Atsinanana, 14 ka hatramin'ny 13 degré amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia dia manangy hatrany amin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray dia mitoetra eo foana aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Azorana tandrifindraona kosa ny any amin'ny manodidina Samborano, ho maina be aty amin'ny tapany Atsimonosy raha toa ka andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritra sisa rehetra. Ny vinan'ny maripana amin'ny alakamisy zao tsy dia misy fiovana firy aloha fa manangy hatrany amin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Menabe sy ny faritra avaratra andrefana, 13 na hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny afo voatany. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny zomary izay azorana malefaka ny aty amin'ny Morontsiraka Atsinanana. Ny faritra avaratra andrefana mihazo amin'ny faritra afovoany andrefanosy ihany koa dia azorana tandrifindraona. Azo an'izay orana tandrifindraona izay ihany koa isika ny amin'ny manodidina ny faritra Androya sy Anosy. Ny faritra sisa rehetra moa dia andrahoana mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny zoma dia manangy hatrany amin'ny 15 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka, 14 na 15 degré kosa ho an'ny afo voatany. Araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro menanao indray ny tahan'ny fahatondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'ny sary izao dia nijanonao amin'ny antoniny na ambanin'ny fiatran'ny OMS avokoa ny refy izay natao. Nisongadina be ny fidinan'ny tahan'ny fahatondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ny sabotsy sy ny alahady lasa teo. Mifandray mivatana tamin'ny fiboana tanteraka teto Analamanga moa izay ary niena ihany koa ny fivezivezen'ny fifamoivoizana teto Antananarivo sy ny manodidina. Miverina niakatra indray nefa izay kalitaon'ny fahatondrivotra izay nanomboka omaly alatsinainy. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro manaraka no jerena dia mijanona ao amin'ny antoniny na ho ambanin'ny fiatran'ny OMS avokoa ny tahan'ny fahatondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mameo fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.